Salama daholo eo andao indray raha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Marika Ravalomanana fandikana lampanorenana raha tsy voatendry alohan'ny zoma izao ireo minisitra. Kolikoly ho an'i Madagasikara ny resaka fananarotam-pahefana sy ny fanotokidinam-bolam-panjakana no tena aharaisan'ny Bianco fitarainana be indrindra ny 50% ny fitarainana voaray dia mahakasika ireo avokoa. Faritra Sava indray ben'ny tanàna lefitra sy ny lehiben'ny Fokotany no nanao sonia ny varotra tany miady tao Andasibe Kobaina. Mbola any amin'ny faritra Sava ihany ao Sambava ady amin'ny halatromby izay atao tsongonofitra na hitamboka ny ezaka izay nataon'ny gendarmeria. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamatabatagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Hampafantatra ny fandaharana asa fanatanterahana ny politika ankapobean'ny fanjakana na PGE amin'ireo sombam-bahoaka ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny zoma sy alatsinainy izao. Fandaharam-potoana izay niteraka ady hevitra araky ny lalàna sy ny fanehoan-kevitra politika raha miainga amin'ny zava-misy teny anivo ny tambazotra-tserasera sy ny fiarahamonina teny. Isan'ny nitondra ny heviny tamin'izany ny filoha teo aloha sady filoha mpiara-mitantana eo anivo ny fanoherana Marika Ravalomanana raha namoaka ny fanambarana misy ny soniany tamin'iny andro omaly iny. Raha fintinina dia nilaza ity farany tao anatin'izany fa fandikana ny lalam-panorenana ny fanoloran'ny Prime Ministre ny PGE eny Tsimbazaza raha tsy voatendry alohan'ny zoma ireo ministra handrafitra ny gouvernemanta izay tarihiny. Ka manoloana izay fanambarana izay moa maro ny olona izay samy naneho ny heviny nilaza hoe miasa ireo olom-boatendry sy olom-boafidy ireo ka miandry azy ireo ampitoniana amin'izay fananganana ny gouvernemanta vaovao zay isika rehetra amin'izao fotoana izao hoy ny fanehoan-kevitra ny olona tsirairay raha vantany voana heno an'izay fanambarana izay nataony Andriamatoa Marika Ravalomanana izay. Eo amin'ny resaka raharahany kolikoly indray ny resaka fananarotam-pahefana sy ny fanotokidinam-bolam-panjakana no tena aharaisan'ny Bianco fitarainana be indrindra ny 50% ny fitarainana voaray dia mahakasika an'ireo avokoa. Ny 40% mahakasika ny sampandraharahany fitjaram-pahefana ifotony, ny 40% mahakasika ny fananantany, ny 20% ny fitsarana ary ny 20% ny gendarmerie-pirenena ary 20% ihany koa ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ka manoloana izay moa maro nametra-pantaniana amin'ilay hoe inona zany ny fepetra izay noraisin'ny Bianco manoloana an'izay rehetra izay. Tsapa ihany koa araka izany fa resaka fanitokidinam-bolam-panjakana no tena ahitana taratra an'izay resaka kolokolo avolenta izay amin'izao fotoana izao. Ka manoloana an'izany tahany kolokolo ao amin'ny resaka fanitokidinam-bolam-panjakana izay dia aiza ho aiza ny fampandrosoana any Madagasikara manoloana izay rehetra izay. Any amin'ny faritra Sava indray dia mbola mijanona ho olana any amin'ny faritra Sava ny resaka aditany. Antony maro no mety mahatonga izany. Nanaitra ny zava-misy tao Andasibe Kobaina ka ny ben'ny tanàna lefitra sy ny lehiben'ny Fokotany no nanao fanamarinana fividianan-tany. Kinanjo anefa dia nahazo tany miady ity tany izay nanaovan'izy ireo fanamarinana ity. Hatramin'ny mpitondra no nampiditra ny tsy manantsiny amin'ny soratra ka lasa nahazo tany efa manantompo. Vola 520 tapitrisa ariary no nanjavona ny vidianany izany tany izany. Raha ny fanatiadiana izay natao tamin'ny ben'ny tanàna dia nanambara ny tenany fa mampalahelo hoy izy ny zava-mitranga izay mpitondra eto aminay no tsy mahafantatra fa tany miady io tany io. Ambonin'izay tany efa manantompo misy acte de vente mazava tsara. Nahoana no mbola izahay mpitondra indray no sady nanao sonia sy fitomboka mena fa tsy mba nilaza ny marina tamin'ny mpividy hoy ny ben'ny tanàna izay nitsotra mazava fa tsy ao amin'ny bureau-mpanjakana izy ireo nanao an'io taratasy io fa tany ivelany
noho izany dia nametraka fitoriana eny amin'ny pôlisy eny an-dapa ny efa manana acte de vente tamin'io tany io. Efa voasambotra ny mpividy an'izany tany izany tamin'ny sabotsy 3 aogositra lasa teo iny ka mandalo famotorana mialohany hanolorana ny raharaha eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany any Antalahy. Midika izany fa misy amin'ireo izay manam-pahefana ihany no mahatonga ny vahoaka miady sy misy fifandirana tahaka an'izao satria noho ny fitiavan'izy ireo an'izay risoriso sy ny kolokolo izay no mahatonga ny vahoaka sasany lasa tafajabaka ao anatin'izay resaka ady tany izay. Mbola any amin'ny faritra Savahatra any Sambava ny marimarina kokoa natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany tany Antalahy tamin'ny alarobia 7 aogositra ireo 5 anadahy izay voarorohy amin'ny resaka halatromby izay atao tsongonofitra tao Sambava ireto. Ny 2 aogositra lasa teo nisy ny raim-pianakaviana tonga nametraka fitarainana tany amin'ny brigade de gendarmerie fa very ny ombiny izay omby jobovavy tao Antsarahitsaka fokotany Ambohitra Kongona. Rehefa natao ny fikarohana dia tratra ny fokondolona sy ny gendarmerie tao fokotany Soavinandrina tokony tamin'ny 9:30 minitra hariva ireo tompon'antoka sy ny mpiray tsikombakomba tamin'izany. Tao ny tompony tokotany namonona ny omby, tao ny mpamily taksi izay nitatitra ny henan'omby halatra, tao ny mpivarotra ary tao ihany koa ny mpamono fa ny iray mbola karohona izay zanaky ny Ambohitra Kongona izay namoaka ny omby. Halatromby atao tsongonofitra dia efa nisy fotoana nampirongatra azy fa nangina taorian'izay ka izao vao nitady hanohy ny asa ratsiny indray dia voasambotra sahady ireto farany. Tsy sasatra ny gendarmerie manohy ny fanentanana ho an'ny mpiarabelona fa raha vao misy ny vaovao na tranga mampiahiahy amintsika dia tokony hampandre azy ireo ary tokony atao aingana dia haingana izany fampandrenesana izany. Midika izany fa tena efa amin'ny lafiny rehetra ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ary mahita hirika foana ireo izay mpangalatra sy ireo izay mpanao ratsy amin'izay asa ratsin'izy ireo izay ary raha ny tsapasita dia tena miezaka manao karazana fianarana manokana mihitsy angambany ireto izay mpanao ratsy ireto mahatonga azy ireo izay mahita karazana fomba fanao sy fomba fiady vaovao foana isaky ny misy trangan-javatra tahaka ny tony. Raha vantany vao nanesy omby halatra ireo olona izay nangalatra tany aloha na ihany koa asesy amin'ny alalan'ny hazakazaka sy ny maro hafa izany resaka halatromby izany amin'iny tapany atsimony nosy iny fa ny any Sambava kosa dia resaka tsongonofitra izay. Inona moa ny atao hoe tsongonofitra dia ny omby izay vonoina ka ny nofony ihany no alaina andeha ho amidy fa ny taolany sy ny sisa dia avela ho eo ka isany tsy mahafaly ny tompony omby moa izay zavatra izay satria omby zany dia isany harena lehibe ho an'ny malagasy ary manandanja izany ho antsika malagasy resaka omby zany. Ary io omby ihany koa no tena fotom-piveloman'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo amin'ny asa izay ataony eny an-tsaha izay. Izay moa no masaka azy naroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy tamata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.